fa momba ny fanindrena ny Premier ministre. Voatendry ny Premier ministre fa efana fely ho an'ny président de la République ny manaisitra manindry dia manaisitra ny Premier ministre hitany fa tsy mahafapo azy ny asa ka fahasahina zany satria ny Premier ministre dia olona désigné visible zany ka tsy midika zany raha ny sorony koa izy hoe tsy mahafapo ny asa na misy fotoana koa ny zavatra rehetra zany dia mampahery ny Premier ministre Coly Roger zahay anisan'ny namana koa fa mitoerana moa fandimbiasany ka dia mahiresa fa tsy ihany no azahoana mampandroso ty firenena ty fa misy toerana hafa koa mety ataontsika azahoantsika mampandroso ny firenentsika. Misaotra ny président ny république say tsy nitarehereto tokoa satria matoa lipokipoka ny farenena Premier ministre tamin'ireny fotoana reny taloha reny dia misy olana maro teo efa vavahany olana am'izao fotoana tamin'ireny ka mety tsy misy nanam-po hoe voatondry aingana dia aingana ny Premier ministre zany fa ino no marika sy hafantarana fa anao raha tokoa président de la République ainga vaovao zao tsy lana amin'ny teneindretra zava-dehibe zany ka aminay zany a ny Premier ministre zay mitendreny dia izy ny mahalala moa fa aminay kosa dia sady tanora izy io mitsiketsiky izy io général izy io mifandray amin'olo izy io ka aminay venesa zany dia ampatraty satria olana tolotrinay koa zany izy io ho any amin'ny député ka tandrify masony anay zany amin'ny fanindren'ny président satria misy ny olona natolotra ny PMP zany izy ireo ka raha nisy moa ny conférence de presse zay nataon'ny ankilany dia an'zareo taroky ny ambodivola zany tao amin'ny Carleton dia somary anahagagaganay ihany zany dia izy satria lalàna moa ny evoakena teo lalam-pandroena hoe tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandroena izy io ka tohirin zareo fomba fiteny moa zany ary démocratie ny olona rehetra dia tsisy masakana an'izaniza amin'ny teny zay velony fa tiany teneny ka aminay zany dia mba ho setriny zany matondra fanazavana zay VMSA momba zany fanakianana ny président de la République zay nanendry ny Premier ministre zay lazainy fa tsy araky ny lalam-pandroena tentsika dia nanendry any Premier ministre Coly Roger dia nakatony nangalana aviny ACC zany amin'ny tany sy ny firenena dia tsy misy olona afaka zany mitsara na makatony ny fanindrena na ara-dalàna na ara constitution afa-tsy ny ACC ririany izy moa ny tsy niondriky teo anatrehny ACC satria io no fankatoavitsika izy no faratampony nakatoavana ny fanindrena any andriamatoa Coly Roger ho Premier ministre nakatoavany ka tsisy valaka any fanindren'ny président de la République tamin'ny fanindrena Coly Roger ny Premier ministre Coly Roger ny fanindrena ny général Jean Ravelonarivo am'izao fotoana zao maro anisa ao amin'ny Assemblée nationale samby afaka mifampisitro fampiditro an'io fa ny ACC ihany no tompoteny farany samby afaka manazava zareo moa milaza fa hoe zahay dia maro anisa amin'ny Assemblée nationale voalaza amin'ny constitution ny afaka manazava koa ny olona rehetra fa zay maro anisa zay parti politique na groupe de parti politique maro anisa amin'ny Assemblée nationale ary zareo a nanaraka an'iny am'izao fotoana fa groupe de parti politique satria fantany fa zany nanendrena any andriamatoa Coly Roger zay hoe zay maro anisa ao amin'ny Assemblée nationale dia ny nanao ny groupement zareo reo fa hoe ny maro anisa zareo théoriquement zany